hoe ny mahitsy kosa tsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nandiso ny feo mandeha milaza fa nahanto ny filakevitry ny tanàna ny filohan'ny filakevitra avy ao amin'ny komuna Mahitsy. Nilaza Irakoto Malala Andrianary fa mifankahazo tsara ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina sy ny filakevitra munisipaly ary miara-miasa mba hampandrosoana ny komuna. Misy ny fanambarana gazety zany be dia be manambara hoe ahongan'ny filan-kevitra ny ben'ny tanàna Mahitsy. Dia tena manao fanambarana etona fa tsy marina zany fa izay filan-kevitra zany tsy manana problème amin'ny ben'ny tanàna. Filan-kevitra sy ny ben'ny tanàna dia mahay miara-miasa fa fandaminana zany no miseho aminatin'ny komuna Mahitsy amin'izao. Efa misy ny olona hoe tsy dia matateraka ny andraikiny dia mila ilay fanosoloana azy fanamboarana, ka misy olona mahatsiaro tena hoe mety voakitikitika dia lasa manao fanambarana gazety. Dia tiako zany manambara eto hoe ny filan-kevitra kominaly eo Mahitsy sy ny ben'ny tanàna dia milamina tsara. Profon'izany miaraka foana izay amin'ny fanatanterahana ny aty dia manandraikitra eo Mahitsy fa tsy mieritreritra ny hanongana ben'ny tanàna mihitsy ny filan-kevitra. Tsy manana eritreritra an'izany mihitsy zay fa ny filan-kevitra sy ny ben'ny tanàna dia mahay miara-miasa ary mahay mifanakalo-hevitra, tsy mbola misy délibération an'izany. Amin'ny ankapobeny aloha zany mba tsy lazany hoe zato isan-jato fa betsaka ihany ny zavatra vitan'ny mpanatanteraka ho an'ny zavatra fanarahana ny ao anatin'ny délibération. Izy io moa mbola mandalo any amin'ny contrôle de légalité dia miankina amin'izay fivaliany avy any zay vao hita hoe tio tanterahana. Fa ny fandaminana manokana izay eo amin'ny anatin'ny tanàna kosa tonga dia vita eo ihany, tonga dia tanterahana.